Manoloana ny tsikara mamaivay izay mahazo andramatoa pastera Hertina moa dia nitondra ny alahelony izy, nitondra ny fanazavany ihany koa. Betsaka loatra hoy izy ny tsikara mahazo ao anatin'ny tambanjotra antserasera, indrindra ny mikasika ny fanehoan-kevitra izay nataoko teny amin'ny Coliseum. Mikasika ny zavatra izay nolazaiko raha ny marimarina kokoa hoy ity pastera ity, ka noho izany dia hitondra ny alahelo koa aho, kitantara ny zavatra izay mampalahelo ny foko. Avy aloha mihitsy aloha moka ny atapoko ato iteny aminareo le mitsikera tena hoe mana ratsy manenjika ato amin'ny Facebook ato momba an'le katikatira vaovao sy zavatra ataon'ny trano fiovana vao ny oloko rehetra tsy ekerainareo daholo dia enjehanareo tena sabotsy nameny zay teny amin'ny Coliseum teny anangana fiangonana eny sabotsy nameny nanangona 2 milliards nenjehanareo mafy mihitsy nahazo katikaty raha vaovao ndray zay ho ampiasaina amin'ny asan'ny tompo ampiasain'ny fiangonana vao ny oloko enjehanareo ndray zay avy ela ho aloha mba hiteny mihitsy androany mamoaka aneo am-poko hitondra fanazavana anareo. Voalohany rehefa ianao zay ny manohatra an'io dia tena tratrana blocage ianao, tratrana fampotehana na tratrana trosa crise ianao satria sahirana ao anaty korotana ny arabola anao, sahirana ianao dia lasa ny olona rehetrarehetra io enjehanao zay mahazo zavatra kely tsaratsara dia enjehanao. Ny antony tsotra misy fampisaviana blocage mahazo anao reto misy zavatra anankitelo ho teneniko amintsika, anankitelo inoy tsara. Voalohany, rehefa ianao zay ny manofinofy ratsy fatorana bibilava, misy bibilava manakana foana ny lalanao, misy bibilava manenjika, misy rehefa resaka bibilava foana dia tratrany ty ozina sy fanaratsy ty zay ianao, ozina manao zavatra kely ianao dia potika foana ny zavatra ataonao, manangana zavatra ianao dia mefara amina fampotehana, fatiantoka, faharavana, manana fiara ianao dia entinao kelikely dia avy eo rava sy potika. Raha vaenao zay ny manofinofy biby lava foana isaky ny metsika io fanapotehana ary faharavana. Faharoa, rehefa ianao zay ny manofinofy hoe mandeha vone miresaka amin'ny olona maty, miaraka amina olona maty, misy resaka fatifaty foana ny nofinao dia ireny olona ireny ndray le tsy mahavanona asa mihitsy, hitady asa reny fa tsy mahita mihitsy, reny karazana olo reny ndray le tena hoe tsisy ninina manjary mihitsy ny zavatra ataony. Faharoa zay. Fahatelo, rehefa ianao zay no manofy maloto foana, manitsaka maloto, mandeha any anaty maloto, latsaka any akabone, misy fotoana mampinana zavatra maloto ny zanakao, malotoloto foana, dia manana fanana fisolokiny ianao zay, solokiny olona foana, ivadiany namanao foana ianao, potehany namanao foana ianao. Zay zany reny karazana nofy anankitelo reny. Ka za manome torohevitra anareo satria hitako hoe sahirana arabola loatra ianao, ao anaty problème loatra ianao, potehany devolo ny fiainanao, zany no mahatonga anao be fialonana ny olona rehefa mba manana zavatra kely. Koa manasa anao fa anao délivrance ngeza betsika ny 4 avril, 11 avril, 18 avril, 25 avril ho avy izao amin'ny valo sasamaraina isaky ny sabotsy reo efatra sabotsy mandritra ny volana avril eto amin'ny 3 frère andrefa nambojanary avy fotoana anafananao amin'ny oziny sampy amin'ny blocage arabola, trosa, fanany fahantrano, fafana ratsy ny mahatonga anao sahiran-dava, potika lava io dia lasa misy fialonana sy faharavana sy fampotehana. Tsindriko tsara, efatra sabotsy ivavaka ho anao itsody zany anao anao délivrance anao ho hitanao zany herin'Andriamanitra iasa raha vao ny tananao zay no volovolo lava misy fanahana blocage fampotehanao. Ka manasa anareo indrindrandrindra ianao le manenjika reny, ianao le tsy tia fivavahana, ianao le mitsikera ny pastera io, ianao le tena hoe iadiavana mihitsy anaovana vava enjakenjana io amin'izay iromotra tongava fa tsy fahavalona izany ianao tianao zay.
tahaka an'ireo olona maro be nandray fanafahana rahalahy hitanao rehefa eny amin'ny coliseum vaon'ny oloko déborde raha vatra ary ivelany ary rehetrarehetra ny amin'ny parking ny feno daholo reny olo reny rahalahy mandray fahasoavana mandray fitany tsy haiko hoe na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana fa izao hoe tsy maintsy miova amin'ny fiainanao rehefa mivavaka ianao eto ny marary rehetra le zanak'anabavinao marary io ny fianakavianao marary anafaka anao io délivrance io dia manerana amin'ny Madagasikara trano fivavahana vaon'ny olo koa 2 mahery fa ny tena lehibe indrindra dia eto amin'ny Fohibe 3 frères na Mongote andrefa nambojanary amin'ny sabotsy ho avy izao izy io manomboka le 4 11 18 25 isaky ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina eto ny fianakaviana tianao Jesosy hitany tompo ty 4 vaovao avy Antananarivo zay naka Tetuliara zao dia mirary soa anareo ho tahiny tomponareo rehetrarehetra saika hiaraka amin'ity raha riva andevelana Antananarivo fa tsy navelan'ny mpino hoe reraka loatra ianao pasteur tsy navelan'ny mpino Tetuliara fa aleonao mandeha avion miakatra any Antananarivo any fa nandray fahasoava zay tamin'ny alalanao dia izay fotsiny olana kely ho tahiny tompotsy way saika tiniko makasitraka an'ireo influenceur rehetra le mba nandefa tsikera sy misitona laky loatra reo ara-potoana tsara nareo amin'ny manaraka menaporoboara kely fa mety tsara ny zavatra rehetra fa mirary soa atsika rehetra tahiny tompo. Ino moa ny resadresaka sy ny fanazavana izay nambarany Andriamatoa Pasteur Hertina ny mikasika ny fitantarany zavatra izay namparary ny fony sy ny zavatra izay nampalahelo ny fony feno loatra hoe izy ny foka tsy maintsy ny tantara aho ny zavatra mila tsapa sy tsarona ihany koa dia na dia eo aza ny fankahalan'olombelona fa Andriamanitra dia tsy mankahala Andriamanitra ihany koa dia tsy tompony izany fankahalana izany ary nizaniza ny olombelona izay manomboka mandeha amin'izany fankahalana izany dia tsarofa manomboka miditra ao anatin'ny blocage izy ary manomboka ho tafiditra ao anatin'ny fahareketana anisany hindrahindrany ity Pasteur Andriamatoa Hertina ity isanandro mo ny hoe anisany fanalahidy lehibe amin'ny fiainana dia ny fifankatiavana ny tsy fironana mankany amin'ny fankahalana fa raha sanatria ka merona mankany amin'ny lalan'ny fankahalana ny olombelona anankiray dia tsarofa manomboka miditra ao anatin'ny blocage izy zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanay anao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy zay fa tsala avy anay ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy.